Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny zanabolana tamin'ity an'ity araka ny hitantsika amin'ny sary izao misy an'ity raonana rindraona hitantsika mitoetra ato amin'ny morontsiraka avoany atsinanan'ny Madagasikara izay mitondra rotsakorana betsaka miny faritra avoany atsinanan'ny nosy iny. Tsy andany ihany koa misy an'ity raona izay manatona ny morontsiraka avaratra atsina Madagasikara izay vinavinaina ihany koa mitondra rotsakorana betsaka indrindra amin'ity anio ity ny fisian'ilay rindraona kosa dia anisany manome vana ny tandrifin-drahona vitsy indraindray any amin'ny tany andrefan'ny Madagasikara iny ny ambiny kosa indray dia ny avaratra aza misaika azo vahana kokoa indrindra ato anatin'ny 3 andro avy moa zany dia saika mitoetra hatrany izay atsoka ny varatra aza izay. Ny maripana kosa indray na dia somary mbola milatsaka tanteraka izay maripana izay dia tombanana misy fiakarana kosa raha mitaha amin'ny androny omaly indrindra ho an'ny afovoantany izay tena misy fidinana misongadina be mahakasika an'izay maripana izay. Rehefa avy eo moa no tena ahitana ny mahakasikasika an'izay fiaverenana kely ny rotsakorana izay teraky n'ilay rindraona sy ilay raona hitantsika ny tapany avaratra atsinan'ny Madagasikara iny dia mbola manan-kery hatrany araka izany ny fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana izay novokarina tamin'ity anio ity ary mbola mety mahatratra 70 hatramin'ny 100 milimetatra rotsakorana andrasana ao anatin'izany voakasika an'izay ny morontsiraky ny faritra Sava ny any amin'ny faritra Ambatsoana Ranjirofo sy ny distrikan'ny Toamasina voalohany sy faharoa ary ny any amin'ny distrikan'ny Brickaville ka manoloana izany dia mbola entana hatrany ny ponina amin'ireo toerana rehetra voakasika mba anaraka tanteraka ny toromarika izay omen'ireo manam-pahefana isa tokony moa isoroana ny loza mety ho ateraka izany eo ihany koa moa zany ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro izay tsara arahana hatrany ny mety ho fivoaran'izay fa ny toetry ny androntsika no idirana amin'ny antsipiriany ho an'ny tapany avaratra atsina Madagasikara dia mbola miandry orana hatrany aloha zany faritra Sava ny any amin'ny faritra Ambatsoa sy Analanjirofo ary ny faritra Atsinanana mandraona mety ho rahanerika kosa Alaotra Mangoro sy ny ilany atsinan'ny faritra Analamanga ary ny any amin'ny ilany atsinan'ny faritra Sofia ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro raha ny hitantsika izao. Ny ho an'ny rapiso tolakandro mbola misy hatrany izay rotsakorana izay ho an'ny faritra Sava, Ambatsoa, Analanjirofo sy ny faritra Atsinanana ary ny any amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara ihany koa dia mety ahitana izay tandrifin-drahona izay indraindray ho an'ny tany faritra Mena be sy ny any amin'ny faritra Melaky ary ny faritra Bongolava sy Tasy vakina karatra kosa dia miandry ny orona tandrifin-drahona vitsy ihany koa ho an'ny rapiso tolakandro torak'izay koa ny tapany avaratra Madagasikara Sofia sy ny any amin'ny faritra Diana. Ny ambiny dia maina aloha raha ny vinavina hatrany dia somary andraona ny andro ho an'ny faritra Analamanga ho an'ny rapiso tolakandro izay. Ny maripana ho vinavina ho an'ny rapiso dia 120 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ho an'ny afovoantany ary 5 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy. Ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray 30 degré Celsius ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana andrasana amin'izay andron'ny rapiso izay hatrany. Ny andron'ny zoma kosa indray dia mbola andrasana hatrany ny orana ho an'ny faritra Sava, Analanjirofo sy ny faritra Ambatsoa ny faritra Atsinanana torak'izay koa ny any amin'ny faritry Vatovavy mety mbola ahitana izay ihany koa ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny distrikan'ny Taolagnaro. Ny faritra Sofia sy Diana ihany koa moa dia mbola miandry orana tandrifin-drahona torak'izay ny atin'ny faritra Melaky sy ny faritra Bongolava Tasy ny ilany andrefan'ny faritra vakina karatra. Mety andraona ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra Matsiatra Ambony sy Iorombe ary ny atin'ny faritra Anosy raha toa ka mijanona ho mandraona mety arahina herika kosa amin'ny maraina ho an'ny faritra Alaotra Mangoro ny ilany atsinanana Lalamanga sy vakina karatra ary ny ilany atsinanan'ny faritra Amoronmania. Ny ambiny moa dia maina ny andro. Raha ny maripana ho vinavina amin'izay andron'ny zoma izay dia 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana andrasana ho an'ny afovoantany ary 5 degré Celsius ka hatramin'ny 30 kosa ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy izany hoe mbola somary mangatsiaka ny andro any amin'ny tapany atsimo atsinanan'ny nosy. Ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia mafana hatrany izay mety mbola mahatratra ny 17 degré Celsius hitantsika amin'ny faritry Mena be. Ny toetry ny andro any Sabotsy kosa indray mbola mitohy hatrany ny orana ary saika mahenika ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara manomboka ny Sava izany ka hatrany amin'ny distrikan'ny Taolagnaro mety ahitana izay tandrifin-drahona izay ihany koa manakaiky an'Ambanja sy Ambilobe. Mandraona ny andro ny ilany atsinanan'ny Sofia ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro ny ilany atsinanan'ny faritra vakina karatra sy Sofia izay mety ho arahina herika indraindray. Ny any amin'ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka ny andro na anjakany masoandro. Raha ny maripana ho vinavina amin'izay andron'ny Sabotsy izay hatrany dia mbola manodidina 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ho an'ny afovoantany ary
5 ka hatramin'ny 3 hatrany ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy mety tafiakatra hatramin'ny 3 kosa ny maripana ambony indrindra andrasantsika any amin'ny faritry melaky amin'izay andro ny sabotsy izay hatrany dia izay indray ny meteo tamin'ny ity an'ity raha fisindray fotoana manaraka veloma tompoko.